hita hoe tena bevinany loatra le mpitondra am'izao fotoana e. Bevinany loatra ary mbola miezaka ny anadrabadraba ny gasy, anabady ny gasy. Rehefa tratra le fika maizina, fika maloto de maninona raha mba mitsotra fa tsy mbola mitady fika indray hoe sortie stratégique. Stratégique inona? Stratégique ala rehefa traingo tratran'ny inona moa zany Africa Intelligence. Mpanao gazety mahita ny iza ny olona niona tamin'ny lahatany. De eo la milaza fa hoe stratégique, stratégique inona? Débile be moa zany raha ohatra hoe nareo miaramila ve vao miodina kely de tratran'ny olo, tratra mpanao gazety zavatra ataonareo. Magnabarabara olo, zay ny tena marina amin'izy e. Mitodika manokana sy mahitsy amin'ny filohan'ny fanavaozana aho, Colonel Mikael. Diso fanantenana aminao zahay. Tena mpanina mpanofisinao sy nomenao revirevy zahay ary hitataratra tao amin'ny kontinao koa fa anisan'ny source d'inspiration nao zany Ibrahim Traoré zany. Kanefa raha ny toe-javatra zay ataonao sy ny ekipa miaraka aminao dia tena mifanao atsimo sy avaratra tanteraka. Fa zany Ibrahim Traoré zany niaza ny zavatra nahasarotiny azy tahaka ny anak'Andriamasina dia ny fiandrianam-pirenena na ny atao hoe souveraineté nationale. Izahay gardien de la révolution souverainiste ary saro-piaro am'izany. Ka nisy toe-javatra nitranga teo izay heverinay fa tena fanitsakitsahana ny souveraineté nationale. Mahazo teritra daholo nareo mpakafy sy mpanarakefa. Zay moa efa mahazatra eto amin'ity tanàna ity. Ary ty ny zavatra mahagaga, niverina tanteraka ny fanaony teo aloha ny compte fako mpanadroadro sy mpanompa rehefa avy nanao an'le fanambarana iny zay dia teny ratsy ary sasany ara manao incitation à la haine. Za fantatro fa tsy le olona ao am'le izy no manao an'io fa misy mampaniraka. Voaray ny afatra tompoko. Ary voaray ny intimidation nareo. Tonga hatraminy hoe vao tonga eo vato dia petafo tapaony lohany kristianina io miteny io fa peu importe. Voaraina ny afatra sy menace. Fa zay nanao fananina tsy namaly mihitsy mba hampisehonay aminareo hoe samy hafitsika. Mirefarefa amin'ny be nareo. Au ras de paquerette. Donc nous on ne va pas se mettre à votre niveau. Todika manokana aminareo tafika malagasy. Andao ataotsika au conditionnel foana satria tsy avy amiko ny loharano fototra. Ny amin'ny toe-javatra zay nilazay ny Kotolahy Maitsoambo ny gazety African Intelligence iny. Ny amin'ny izay mety ho fiaona ny filohan'ny fanavaozana tamin'ilay nga Eric Prince. De mba nijery ohatra ny olona rehetra koe iza le olio. Lehibe ny mercenaire izay mpanaramaso ny fitrandrahana mine d'or any Congo ohatra nahazo contrat amin'ny RDC Congo. Donc raha izany ny olino inona ny tiana atao. Fa iny tsy idirako. Fa tena zavatra mahavariana ary itodiako amintsika tafika malagasy. Mbola misy vidiny sy misy dikany ve zany ny galona eny Antsohikareo sy ny basy zay lazainareo isaky ny 26 juin. Kanefa raha sanatrika marina zany dia inona ny considération nareo no mercenaire étranger ivelany no ifampirarana. Mitovy amin'ny zareo Wagner reny fa any amin'ny tandrefana indray. Ny tiako tenenina aminareo dia zao hoe raha sanatrika marina zany faute grave, haute trahison envers l'État. Satria ny filohampanjakana dia filoha azo averinao filoha amin'ny tafika. Nefa dia any amin'ny tafika ny velany
no mifampiraharaha raha sanatria mbola very any ka marina zany apetrako ihany hoe le conditionnel de rigueur fa raha sanatria avy ny ka marina zany dia tokony no mandray fepetra ianareo miaramila satria tsisy dikany zany ianareo tafika malagasy eo anatria ny olona zay mametrahanareo ny responsabilité ny souveraineté nationale no ososena mihitsy ka dia izay no amaliko an'ireny opa ozona teny ratsy devoly io moa matory reny mivoaka ny vavanareo dia misy teny soratra masina zay hoe am'izay abeny eo am-pony olona no eo am-bavany donc raha reny zany betsaka eo am-bavanareo zay zany betsaka ao anatinareo ka atao akory moa tsy misy olona mioty songosongony amin'ny aviavy any amin'ny songosongo fa zay ananany ananany zay no afatra ka mitodika aminao ndre matofoloha araka ny teniko teo hoe Ibrahim Traoré tsy manao tsinitsinina ny souveraineté nationale ary tena nijoro tam'izany izy naka position radicale tsy fantatro la izay ve le position misy anao zao fotoana zao dia satria en perte de vitesse de popularité ianao dia lalaovinao amin'ny fibre resaka fifoazana resaka neny lava resaka toby akaramalaza zay zao tompoko de zanaka karamalaza sao de lazainareo fa gentlisy zahay sarotiny amin'ny mémoire ny mpanompon'Andriamanitra io tsy natao am'izany io fifoazana io natao ho famonjena sy fialofana ho an'ny reraka ka aoka lahy tsy anao tahaka ny nataony teo aloha tsika nefa manao fanavaozana nefa manao reply nataony teo aloha milalao ny corde sensible ny amin'ny resaka fivavahana ka dia izay no afatro mitodika sady mitodika amin'ny filohan'ny fanorenana fanavaozana azafady ary mitodika mitafika ihany koa sy tsika voaka malagasy ny any milazaiko amintsika voaka malagasy dia zao problème atsika mandeha amin'ny atao hoe fihetsepo ka satria izy no nanalany Andry Rajoelina teo dia il a tous les droits tsy atompoko ny nanalanany Andry Rajoelina teo dia tsy noho Andry Rajoelina fotsiny fa ny zavatra nataony zay zazidino zay ary tiany zavatra anankiray tsy nofidiny vahoaka io olona io fa nametraka ny tenany ho mpitarika vokatry ny dégagement nataony Gen Z teto Madagasikara averiko tsara ny Gen Z no dégagé anazy fa izy sy ny namany dia nanolo tena autoproclamé teo amin'ny 13 May dikan'izay tsy légitime akory aza ny légal moa tsy resahako tsony kanefa dony hoe fifampitokisana dia nekeny zany noho zany tsy manana fahefana hamadika an'ilay souveraineté nationale zay nilazaiko teo ampomeritreritra ambava homana sao tompoko